mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity an'ity manona fahasaovan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fianaran-ten'Andriamanitra eto amin'ny somatoky isika fa eo manjakariva izy ary manomana zavatra tsara ho antsika. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakantsika. Ianay tsara anjesandanitra mbola avy-mpisaoranao zahay eny amin'ny tompotoana izay omenao mangataka aminao zahay mba tsy andalo fotsiny ihany zany fa azahoana hery ny kivy ny tompo ampaherezo na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy ary ao anka ihany koa izay anana toe-tsaina vonona ny amin'ny fahanarahana anao hatrany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao ny fanambarana nataon'Andriamanitra ray ny firesahan'ny Jaona momba ny teny izay tao amin'Andriamanitra, izany hoe tao amin'Andriamanitra ray no manomboka ny filazantsara ny hitantsika amin'ny Jaona 1:1 izy io. Rehefa tonga nofo ny teny dia ny fanahy no vavolombelona nanambaran'i Jesosy tamin'ny dinany sy ny toerany teo aminy tamin'ny batisany. Kanefa ny ray koa dia nanao fanambarana momba an'i Jesosy nandritra ny asany teto tany. Ampifandraisan'i Jesosy amin'ny ray ny asa sy ny fahagagana nataony, lazay mazava fa ny ray ozy izy naniraka azy satria sady nanambara azy ihany koa. Tamin'ny batisan'i Jesosy dia nankeo amin'ilay zanaka ny ray sy ny fanahy masina. Nanamarika n'io fotoan-dehibe io dia ny fanombohan'ny asan'i Jesosy teto tany. Nanambara ny ray fa Jesosy ny zanany malalany izay sitrany, kanefa mbola niteny ny ray tamin'ny fotoana iray lehibe tao anatin'ny asa fanompoan'i Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jaona. Nampanano sarotra ny toe-javatra tamin'ny faraparan'ny asan'i Jesosy teto tany. Naniry ny hahafaty azy mihoatra noho ny hatramin'izay ireo mpitondra fivavahana izay tsy nanasakana azy. Feno hafanampo ny vahoaka ny resaka momba an'i Jesosy, indrindra moa rehefa reny ny fanambaran'ireo izay nahita azy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, ka ny maro dia maro tokoa ny olona nanaraka azy, na ireo Grika tonga mba hanatrika ny andro firavoravona aza mba naniry hitan'i Jesosy ihany koa. Tamin'io fotoana io ho setry n'ilay tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 2:7-7:20 ilay manao hoe ray io mankalaza ny anaranao dia mamaly avy any an-danitra ny ray manao hoe efa nankalazanao aho ary ankalazanao indray. Araka ny efa hitantsika dia ny oran'ny hazo fijaliana no fotoam-pankalazana an'i Jesosy. Koa io fanambarany ray momba an'i Jesosy io dia manondra n'ilay sorona lehibe ny zanak'olon'Andriamanitra noho ny fahotany izao tontolo izao. Io ny faratampon'ny asan'i Jesosy teto tany. Nahafatesanao antsika no nandoavany manontolo ny onitra noho ny otantsika rehetra ary ao aminy amin'ny alalan'ny finoana dia tsy hizaka velively an'izany sazy izany samy rery isika fa eo manjakariva izy hanampy antsika, eo manjakariva izy hankahery antsika, eo ariva koa izy hanome antsika ny fandresena. Ny ankatahan'ny tompo amintsika dia ny fikirantsika aminy, ny atokiantsika azy indrindrandrindra ary ny hatsapahantsika fa izay rehetra mahasoa ihany no kendren'Andriamanitra amintsika. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Ampio izay atokanao bebe kokoa hatrany ka tsy hametraka fahatokisana amin'ny olona fa atokanao ny fahafenony. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.